Nanomana secara sosial ufanampina ny vahoaka sabotsy-namena ny commune tamin'ny volana Desambra 2010 sy roa arivo. Izany dia mba ho fanamorana ny fanavaozana ny permis de conduire mba ho lasa permis biometrika. Ny commune efa mpanao endrika ara sosialy hatramin'izay toy ny fanaovana fotokope ohatra, ny fanatanterahana kopy faterahana kope, ny fanoratana mariazy kope. Dia miverina zany mba hafaka an'ireny endrika ara sosialy an'ireny koa no nanomanana ty fanavaozana ny permis biometrika kopy eto amin'ny commune Sabotsy-Namena. Amin'ny maha endrika ara sosialy azy dia tsy misy vola tombo mihitsy zany nalain'ny commune fa ny sara-panondroana izay niferan'ny centre immatriculateur no nasiana narotsaka ny olona niaraka tamin'ny dossier izay kakina tamin'izy ireo. Ankehitriny anefa dia voatery tsy maintsy naverina ireo dossier ireo no ny antony tsy miankina amin'ny commune. Fotoana meny fanjakana moa hanavaozana permis biometrika dia miara-tongotra ihany ny fiavarana. Efa niezaka nanatona an'ireo ambaratonga samihafa ny be tanàna tao anatin'izay telo-bolana izay nefa tsy nisy moa tsy nisy vokany ny fampiresahana zany anatanterahana zany permis biometrika kopy zany. Efa nisy any koa moa talohan'izao zany talohan'ny nanomboana izy fampiresahana tao amin'ny sima izay vao nanomboka nanambona ireo dossier ireo zany ny commune tamin'izany fotoana izay. Marihana fa tsy voazahay akory ny voalohany nangataka fanamorana fanavaozana permis kope tahaka an'izao. Efa maro nanao zany fivoalohanay toy ireo ministera samihafa zany ireo boriboritany ao tamin'ny renivohitra eo ihany koa ny lasa samihafa zany sy fantatay fananao ary navitan'izany manampiasany. Ho anay tokoronana Sabotsy-Namena moa zany tanteraka izany ka dia mamerina ny fianarantiny ary mametraka amin'ny fianarantiny zany ho an'ireo vahoaka rehetra izay mametraka ny fanantenana taminay zany mba hahavitany izany fanamorana zany eto commune Sabotsy-Namena ka dia ampitainanareo ny fianarantiny. Manantena izay fa samy anday izany fianarantiny izany zareo. Saotra ndreka tokoa.